Tombona ho aminareo hatrany any ariavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny fanoloran-tenan'ny mpino. Ny fanoloran-tenan'ny mpino zany ray no lesona izay raisintsika avy amin'ny mofinaina an'io. Efesiana 5:5 ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa ihany. Somary fohifohy dia vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe koa amin'izany dia aoka hanahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny nitiavan'i Kristy ianareo dia ny nanoloran'ny tenany ho fanatitra sy ho fanavotana amin'Andriamanitra ho hanitra kasitrahana hamonjy atsika. Amen. Ny fanoloran-tenan'ny mpino zany no ambaran'izao mofinaina izao. Io fanoloran-tenan'ny mpino io dia ambara voalohany fa fanoloran-tena manahaka an'Andriamanitra, fanoloran-tena mihevitra ny ara-panahy fa tsy ny ara-nofo, fanoloran-tena mihevitra ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Io fanoloran-tena izay tao amin'Andriamanitra, manahaka an'Andriamanitra io dia notanterahany tao amin'i Jesosy Kristy ka dia nomeny ny zanany ho avitra hisolo ny olombelona rehetra. Mety misy fotoana tsika amin'ny teny manao hoe raha tsy izay ny Andriamanitra, raha tsy izay ny Jesosy ko havitan'izany, dia andeha ary anaraka izay tenenin'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Korintianina 1:12 manao hoe aoka hanahaka ahy ianareo tahaka ny hanahafako an'i Kristy. Ny fanoloran-tenan'ny mpino manahaka an'Andriamanitra. Ny fanoloran-tenan'ny mpino mandeha amin'ny fitiavana araka izay voalaza eto. Mandeha amin'ny fitiavana. Hoy izy hoe mandehana amin'ny fitiavana tahaka ny tiavan'i Kristy anareo. Raha miresaka fitiavana zany eto, ny fanoloran-tena izay mandeha amin'ny fitiavana dia fanoloran-tena izay mandeha amin'ny fitiavan'i Kristy, ilay fitiavana tsy mitady tambiny, ilay tsy mitady ny ho azy, ilay tsy mba misy takalo, ilay fitiavana manome, ilay fitiavana mizara. Tsarotsika ilay hira manao hoe fitiavana toy ny an'i Jesosy, fitiavana manolotra ny aina, fitiavana mandresy fahotana, fitiavana mandraka izay doria. Ilay fitiavana tahaka ny fitiavan'i Kristy no anolorantsika ny tenantsika ho an'Andriamanitra raha teo ihany koa. Ary farany izay ambara eto, ny fanoloran-tenan'ny mpino dia fanoloran-tena izay manolotra ny tena, manolotra ny tena toy ny fanatitra, manolotra ny tena toy ny fanavotana, manolotra ny tena ho hanitra akasitrahana ary manolotra ny tena hamonjy ny hafa. Hoy ny voalaza eto hoe dia nanoloran'ny tenany ho fanatitra sy ho fanavotana amin'Andriamanitra ho hanitra kasitrahana hamonjy atsika. Ireo rehetra ireo no mamaritra ny fanoloran-tenan'ny mpino, tahaka ny fanoloran-tenan'i Kristy ihany koa. Fanoloran-tenan'i Kristy izay nanolotra ny tenany teo ambony hazo fijaliana, kanefa tsy nanolotra tena fotsiny fa mba ho fanavotana ny mino, ho famonjena izay mino azy. Arak'izany ny fanoloran-tenan'ny mpino dia tsy izay rehetra manolo tena akory, dia izay no fanoloran-tenan'ny mpino, fa fanoloran-tena ankasitrahana Andriamanitra, fanoloran-tena ho hanitra akasitrahana araka izay ambarany bokon'ny Romanina 12:12 manao hoe mba ho atolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra dia fanompoam-panahy mety ataonareo zany. Tsy izay rehetra heverina fa hazakazaka ho amin'ny fanolorana tena diso toerana na fanoloran-tena diso safidy dia fanoloran-tena avokoa. Tsy izay rehetra manolotra ny aina ho amin'ny fahafatesana
dia fanoratena ankasitrahan'Andriamanitra tsy ny défi personnel na ny fanambony tena manokana no mibaiko amin'ny fanoratena, tsy izay heverina ho tanjona hafahafa ka mahatonga ny olona hanao kamikaze ohatra dia fanoratena, fa fanoratena mijery an' Jesosy Kristy ilay nanolotra ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana namonjy ny olona rehetra. Raha tsy vitantsika ny manolotra ny aintsika ho faty, dia afaka manolotra ny tenantsika ho amin'ny fanompona an'Andriamanitra, ho amin'ny hazakazaky ny fitoriana ny filazantsara, ho amin'ny fanompona an'Andriamanitra madio isika riavako. Evero ary ny fanoratena ny mpino dia fanoratena mibanjina an' Jesosy Kristy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana ho famonjena izao tontolo izao. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra noho ianao izay nanaiky hanolo-tena ho an'izao tontolo izao, ary ho arahanay koa izany, anoloranay ny momba ny tenanay, ny ainay, ny fanahinay, ny fanananay, ny fotoananay, ny fahalalanay ho amin'ny fanomponanao Andriamanitra. Tompo, tsy ny amin'ny famononay tena no tianao, fa ny amin'izay hanaovanay ny sitraponao, ka dia vonin'izay hanaraka mandrakariva ny sitraponao sy amin'izay hitondranao anay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy mahavonjy no anaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen.